Ny fikambanana akeo Madagasikara dia fikambanana iray mampafantatra ireo vahiny ny mahakasika ny kolontsaintsika eto Madagasikara, karakara hetsika manokana moa izy ireo ho an'ireny amin'ny fankalazana ny fetin'ireny. Isan-taona rehefa manakaiky toy izao ny fetin'ireny dia mikarakara hetsika entina namarihana izany ny fikambanana akeo Madagasikara. Amin'ity indray mitoraka ity dia izy mivarotra fanimparatiana izay ho tanterahan'izy ireo etsy amin'ny Karlitaona Nosy. Ny tarigetra ny fikambanana dia ny hampafantatra ny kolontsaina malagasy ary koa misahana ny lafiny ara-tsosialy izy ireo. Ny zavatra tena ataonay aloha ao amin'ilay association dia fampahafantarana amin'ny vahiny na ny tompon-tany radio ihany momba ny kolontsaina malagasy. Izany nefa tsy manakana anay hanao asa sosialy, asa fanampiana eto amin'ny anivon'ny tanindrazana dia izay no mahatonga anay hoe manao an'izao bazary izao anisan'izay zany mba fidiram-bola anay anaovana an'izany asa sosialy izany miampy ny cotisation alohan'ny fikambanana. Miisa 720 ireo trano efa izay ampiratiana mandritra ny hetsika izay ataon'ny fikambanana ny asabotsy mialohan'ny fetin'ireny, ary izany dia ahitana vokatra maro samihafa toy ny varotra vatosoa, landy, fitafiana sy ny sakafo isan-karazany. Ankoatr'izay moa dia isan'ny fanampiana izay nataon'ny fikambanana ny fanomezana fiofanana maimai-poana tovovavy sahirana miisa 4 ka nafahany reto farany hianatra asa.